sahizy Namety malagasy trambobo misy ronono, trambobo misy fa ny fahasambarana tsy avy amin'ny vola ihany. Fahasambarana ny mpivady, fampijery mpivady, fampisika ireo. Zay zavatra. Malagasy tsy voatery hoe mahafinaritra azy amin'ny masona izany. Tsy voatery tena zay angamba. Ilay mahazo fa miteny zany angamba. Rehefa ampijery fotsiny ditan'ny ankizy zany teny ankizy hoe mifankavitivité fiteny masona izy dia samatra le ankizy que nous fassions la différence entre le plaisir que nous cherchons ailleurs et le bonheur que nous trouvons dans la famille. Ohatran'ny tiako tsindrina tsara zany le fanteninan'ny pacte civil de solidarité zay izy io zany ohatran'ny origine am'ilay mariage pour tous en fait sexuel kanefa ny koa tsavatany hoe intérêt plutôt fiscal le izy isaka impôt zany sy le sisy ka nampedavara tamin'ny jospin afaka manao pax zany hoe tsisy fampiasana ny valeur amin'ny mariage misy nakely ohatran'ny paingotra le izy fa zavatra hafa mihitsy zany donc tonga dia mazava tsara mihitsy ny parce que moa matetika hoe tsy tsy manao mazava ty mazava loasy blanc mihitsy hoe c'est pas une affaire chrétienne zany pax ça en aucun cas la valeur du mariage à maison. Voilà, c'est izy. Tena gaga be mihitsy fa tamin'ny misy ny fitsarana tetsika hoe lany mariage pour tous anavady am'reo mampiry zay fa tsy saratra zay hoe ohatra sonamo la préférale dia izy manova le capitale mbola misy mena dia misy question sa asa zay fa tsika manaraha mety raha ohatra izy prévu hoe mbola mena atoloha le le izy zany hoe ny zavatra ataoko a nomeko anareo zany les idées fondamentales. Je vous ai tracé une piste de réflexion et puis la pratique, ça va vous retrouver, mais c'est à partir des questions que vous poserez que nous pourrons aborder la question pratique. Toujours, si c'est ça, comme me conseiller, on m'a dit des choses, mais ni si tu es dans les fatigues, tu vas gagner, tu vas te réunir, des normal, une femme, une métier, une fille, c'est ça, commence une mise. Chambre miafaka miady any reo fa sanatsara amin'tareo ankizy le bataille teo hoe dre tamin'ny vavy le tamin'ny lehilahy izy ampifiverina basina valikely izy aika io tsisy lalany tsisy lalany hoe farakaraky le toetrany olo mila hoe tsika zany a lehilahy manana toetrany izy voajanahary ny toetriny vehivavy a manana toetran'iny voajanahary iny dia zay mahatonga atsika ho ray lasa ray any re misy an'levanareo fanany alo ohatra aminareo a igalako amin'le voajanahary a ohatra fotsiny zao toujours nanatangilelata dia nety zavabizy izy tany monsieur izy accident telo il afaka adindrindra misy accident telo ny matany tsy mahazo réaction izy dia mbola velona tena tsy tontolo mihitsy akifa misy accident tozako efa telo no tantarako zay c'est la différence. Pour l'homme c'est une information qu'il faut dire une seule fois, mais la femme veut sentimentalement se décharger. Et ce sera fait quand l'autre s'associe à elle, à sa souffrance. Pour ça, la différence, c'est la famille, chaque truc là, j'aimerais ce que tu as dit. C'est une vague, c'est le moulin à la zone. Les refusants, vous verrez, les gens qui sont là.
taty olona be voanarana hoe ny ankizy zany any tsy misaka mivantana mihitsy raha tsy hoe tsy manana pisiary arodady tsy manana kitapo arodady mianatra rahaosodady zay fotsiny dady ndray tsy miteny ampidoroka hoe fonotiranareo tonga tsy a fa rehefa misy zavatra hafafa mandalo amin'iny dininy mitorany midady zany mendrareo zany dia hitako katranay fa nenenay zay maridada zay sy dady ohatrapirahalazy zany miadieritra saranyreny dia zany rehefa nazatra zany misy zany lientina avy any aminay aman-dreny a tany fitazana misy zavavoejanahary dia kenjy samafarazay izy amin'ny tokony hiteny taloha tsisy lalàna io fa mitoerana sasany a tokony ilay lalàna zany izy malotreo mita zany hoe le atao antsinafana le alliance comment je vais les zavatra kely zao hoe le tokatrano rehefa tsy fitsarana raha misy diso quand mon conjoint a fait des fautes selon l'alliance mon réflexe serait de dire comment je peux la relever ni anatao mba tsy ivelana zay tsy raha alliance le izy fa raha justice le izy namoatrana zoavana tanao rabefa tsy maintsy mifona sy mangaratra le fona sy mangaratra manao mba raha tena tsara ny communication tsy ilaina koa reny le raha amteny amramateo mifonanao fonao raha tsara ny communication hiteny mifetsika fotsiny izy zany ramzay zay repentance c'est ça la repentance c'est pas tellement le formalisme de façon à laquelle bon, j'ai commis des fautes je vais demander pardon, je vais être enjoué devant elle. On peut le faire, pas de problème. Mais madame, elle est assez intelligente pour discerner le changement d'attitude et le regret pour dire ah, c'est fini. C'est les gens de c'est une communication forte. Oui, c'est une communication forte. Mais à notre fois, on n'a pas permis de tenter. Bientôt. C'est qu'il y a intervenir à quel les activités de l'état, même en transport des relations parentales, les moments de l'alliance symétriques, si tu les actes, quand tu l'autre, ça lui va faire les sujets parentaux. Tu cloisé dans un pasteur et finalement, tu as dit, fazama tadidi ngaba tikapenara melis na mariage na tia konama melis tourter les pasteurs et la nazali ici justement mon mani fanabadina ton 2006 des jardins tadidi c'est comme ça des visuels les là aussi c'est des grands arbres la thématique de la tapote tsara les là na oile fa c'est-à-dire que ça tout le monde au milieu de nous, pas à nos recours, mais où ça, c'est tout à fait différent. Et aussi, des pasteurs à Kanzé, dans les mariages, les drogues de prévoir, les titulines à Kanzé, nous rejoindre les là, on a ça, on a ça, on a poussé c'est-à-dire, à cette île-là, il y a une élevage. Chaque aussi, on passe à Christ dans les mains, dans les voies. La tombe dans les mains, dans les voies, le titre est là. Pas à, justement, à faire le temps, à faire c'est notre temps. C'est-à-dire, on peut tout dans les mariages. Les témoins, on passe à Christ là, pour qu'il a tout aviu, tu não tinha certeza. Já, o que mantém isso.